Manana toetany sy toetrandro afaka hamokarana ronono tsara isika eto Madagasikara, indrindra fa isika eto afovoantany izay sokajiana ho telozorony ronono. Efa niakatra 12 kilao isan-taona isan'olona ny tany fanjifana ronono sy ny vokatra azo avy aminy raha ho an'andrenivohitra manokana. Araka izany, maro ny ezaka efa vitan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ho fampiakarana ny vokatr-ronono. Ny andraikitry ny ministera fambolena sy ny fiompiana moa zany dia eo araka ny nambarantsika teo ny fanomezana tantsoritra ara-panjakana mba ahafahana mampandroso mandefa an'izay tetikasa sy izay famokarana ronono izay araka ny tokony ho izy. Mbola voatsera akory izay raha tsika malala ny fanafarana no nitomarika avy amin'ny firenena andreo ombivavy be ronono natokana indrindra mba hoentina hanatsarana araka ny lambara teo ny taranaka ny ombivavy mpamokatra ronono eto amintsika. Eo ihany koa ny lafiny fanentanana mba andraisan'ilay filière na ilay fiarina ronono amin'ny lafiny fahafitatena ara-tsakafo eto Madagasikara. Ary indrindra ny fanatanterahana an'izany sy fampandraisana anjara andreo mpiompy mba hanatanteraka izay lafiny fiompiana izay ao anatin'ny fanajana ny tontolo iainana noho ny fandraisan'ny Madagasikara anjara ihany koa amin'ny tokony hanajana ny tontolo iainana sy hialana amin'ny fivavahany ankehitriny. Mbola tsy ampy anefa ny vokatra ronono eto amintsika. Mahatratra hatramin'ny 20 tapitrisa litatra ny ronono afarana. Tanjona araka izany ao anatiny tetikasa PROFI ny anatsarana maharitra ny vola miditra amin'ireo mpiompy sy ny anatsarana ny fanjarian-tsakafo eny anifon'izy ireo ary ny fitandrovana ny tontolo iainana. Ny vokatra voalohany dia ny fanatsarana ny famokarana ronono ara-patra sy ara-kalitao zany. Izany hoe afaka efa taona zany ao anatin'ilay tetikasa zany dia ny tena tanjona dia ny amokarana vokatra ronono mitondra ny label vokatra malagasy izay manaraka ny fenitra ara-pahasalamana zany hoe ronono vokarin'ireo mpiompy malagasy. Ny vokatra faharoa moa zany dia ny fanatsarana fandaminana sy ny lavitra zany amin'ireo mpiasehatra amin'ny lalam-piariana ronono. Ny alarobia 25 Desambra 2024 no nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa PROFI na tetikasa fanamafisana sy fanatsarana ny lalam-piariana ronono amin'ny fomba miaty. Tafiditra ao anatiny fandaharan'asa AVY centre fa tsy ny vondrona Europeanina volo miasa eto amin'ny faritra Analamanga sy Itasy.